Coucou chérie. Chérie Piso. Manina tandakozy indry? Manaroatra sady manao asa kely no miandry an'ilay loka sao dia may. Ça va? Oui, ça va. Toi? Alabalaka. C'est votre tongue. C'est quoi? Ça va. Qu'est-ce que... Quoi de neuf? Oui, resaka sanandro fa sao dia misy resaka hafa ve? Tsy nilazany ny tamindray izy. Non. Eny de toute façon moa mbola milaza resaka amintsika izy aminahady. Anambady hono ny zanakindray. Enfin. C'est une bonne nouvelle ça. Pourquoi enfin? Enfin quoi. Il va 24 ans izao e. Ny vehivavy rehetra mitovy taona aminazy fa manana zanaka ray. Izy ihany ny taraiky eo. Ahoana mihitsy no moa enfin. Zay indray lahy zay. Manina ke mampitana ny tena amin'ny hafa foana e. Fanga hoe misy référence izy io hoe tiany sao farany amony raha vao tara an'io dia tara manambady. Non, tsy resaka hoe taratra tsy tara. Fa voalohany aloha ny vehivavy hono vao tara manambady dia sarotra fiterahana. Ray izay. Sady mampalahelo konkoa izy lesy ataony olona hoe FIFA ialako konkoa tsy azo mihitsy. Efatra amby 20 taona zany hoe tokony hanambady zany hoe tokony hiteraka. Société patriarcale zany chérie le hoe tsy maintsy tia manjary makamo amin'ny vavan'ny olona les candidatants ny amin'ny resaka hoe fiterahana amin'izao tsika miteny zao aty ampitan-dranomasina aty ny zavatra misy be dia be ny vehivavy izay efa matafita ny fiainany épanoui tsy voatery koa hoe vao manomboka nahazo asa dia tonga dia tsy maintsy manambady fa mba te jouir an'ilay fiainany izy sy ilay fivelomany après zany mariage zany any bonus amin'ny fiainana fa tsy objectif à atteindre. Navazaza zany fotoposana navazaza afa-tsika gasy. Bon, ok. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle. Qui est le résolu, zany? Any izy ihany. Tsy tadidiko ilay anaran'ilay lehilahy na iza moa. Fa ny resaka moa izay hoe mba ohatran'ny izy dia izy moa teny hoe olona mivavaka. Izy konkoa nasehoana anazy tsara ny tsara tarehy ihany izy. Dia izy miasa tsara. Tena miasa. Dia donc dia nanontany anahy moa izy hoe ahoana ny eritreritra ny eny. Dia zahako direct be ny teny anazy hoe amin'izao fiainana izao rehefa olona tsy mipetra-potsiny tsy mpitaingo tamboho tsy hoe tsy mitatatra tsy miasa dia efa mety aminahy. Déjà izy olona mivavaka miasa misy endrika mba tsy renako ny taranaka donc voilà. Azoko ny souci indri le hoe manana antom-pivelomana sy hoe tafatafa sy ny sisa. Tout ça c'est vrai kanefa tu as oublié l'essentiel. Tsy naheno mihitsy zao tao anatin'izany resaka lahy zany hoe manahoana ny fifankatiavan'izy roa ve tena réciproque ary passionné ve le amour passionnel ve na zareo sa hoe arak'ilay teny teo hoe efa tonga amina âge tokony hanambady amin'izay dia mba jerena koa ny pointure entre guillemets hoe mba tsy hampitsanga menatra tsika amin'ny fianakaviana dia nanambady sao dia mialatsiny ateny hoe sao dia bouche trou fotsiny dia faly ny fianakaviana sy mihafaly atsika sela fa manahoana nefa ny anahy masina tsy latraka rehefa hivady izy roa dia eo vao midécouvrir hoe atsika ne tsy tena le fitiavana fa zava-dehibe dia rehefa afa-pon'ny olona dia mifanambina zay ve le manambady. Zao misy dika mahatonga gasy miteny hoe ny ela maray roa. Azo laza donc zany pour moi ny important aloha dia ny hoe manana asa avelona anazy tafita razana fiainana ve le lehilahy kanto efa miasa raha teo amiko ny tokantrano rehefa misy vola tsy maintsy mandeha foanany fa io lesy raha ohatra ka ny hoe fitiavana raha ve mahavelona amin'izao vaninandro iainantsika izao ve dia mbola ilaina ve zany hoe mila mivady mba eny le fitiavana tsy maintsy ao matoa le bandy ny koty anazy tia anazy matoa le lehilahy hoe andaotsika hivady tia anazy matoa kantona anainga tia anazy. Fantatra lahy tsara ny asako en tant que pasteur ny olona raisiko ato ino tsara aloha firifiry ny olona manana situation tena hoe tsy ritin'ny olona raha misaka situation professionnelle fa tena misofra ara-piavana ary misy raha mahasamy teny hoe raha anariko ny arenako aza sy anakalozako ny arenako izy
fa tena misofra zao pasteur satria tsy afaka miaina zany atao fitiavana zany jeranareo zao izy de tena sambatrinareo satria vous vivez vraiment de votre amour za tsy mandala teny là hoe ny fiainana tsy mandeha ça ne vit pas de fraîche et d'amour fotsiny d'amour fotsiny fa vola kanefa ny bénédiction ny fitahina dia ensemble vao après ny bénédiction fa ny base ny fanabadiny fitambarany olona roa dia ny fitiavana ireriany fa tsy ny fitiavana no bonus na lana fa madika hoe ny fitiavana possible mety ho hitany any ampady any karaha ty ary tsy ahita fitiavana aby izy dia ahoana zany lasa devoir zany ny fiainany zareo paraître amin'ny olona hoe rehefa voaka ny trano tsikitsiky manakatikata tsara tare nefa vao midy ny varavarana dia ranomaso sento sy fitsiriritana fitiavan'olona za hoe tsy mihinana zany hoe fitiavana zany ambony indrindra nohony hoe manana situation tena hoe tena lamina tsara ianao hoe amiko na tsisy inona lesa zavatra vita vola eto tany zany rehetrarehetra rehetrarehetra rehefa tsy misy vola eo ny raisiny fa io nge atao hoe misy olona anakiroa mifankatia be tena mifankatia be nefa tsy manam-bola dia inona arana ny dikany tsy manana asa dia inona ny dikany donc pour moi zay aloha ny anany important zay hoe fanteneko akato eny zany hoe nanontany azy ihany tiandriva ilay olona ty zay eny tiako ihany izy matoa zay eny ieko ka ozy izy matoa nge zay efa nanontany anazy ina ho tena itiavandre anazy dia ozy izy je me sens en sécurité ozy izy miaraka aminazy ina konkoa anakoatran'izay dia zay zavatra rehetra angatahako ozy izy dia omeny daholo dia fantariko amin'la raha ohatra ka rapitso ok le zalahy mahafinaritra tena mahavita ny besoin ny zanatsika fa raha sanatria tsika tsy malala ny zava-misy rapitso dia rapitso zao manana problème de santé le zalahy io ka hiankin-doha tanteraka amin'ny zanatsika vavy dia fantany napetraka amin'la elavy izy zany zao hiteny amin'ny zanatsika hoe tsy mahavitanao tsony fa miala teo zay ma tsy le problème hoe le fitiavana no tena antony nana ohatra ny fitiavana tsy hoe ohatrany fa ohatra sakafo e misy olona zao manao sakafo tena chef étoilé izy manana ny menu rehetrarehetra ny recette rehetrarehetra jerena amin'ny maso olona izy gastronomie tena hoe avolenta be fa misy zavatra anankiray dininy napiditra azy tao dia ny sira tsy hay hohaniny io na dia ataontsika hoe c'est le plat le plus cher au monde sans le sel qui coûte presque rien kanefa qui donne le goût et la saveur à la poubelle tsy fidiny azy ny olona efa manao régime sans sel entre guillemets ka niany eritrereto zao hoe za tsy mandany teny là ilaina le fivelomana ary tokony aoka tsy zay tsy miasa tsy hinana ozy misoratra masina kanefa il faut pas mettre la charrue avant les bœufs zay aloha dia avy eo sarety théorina fenona tsikilikely any am-pandehana eny ihany dia aloha hitantsika eo rehefa miresaka aminazy tsika hoe aona marina moa fitiavandre azy satria raha vao eo izy no salasala hoe ina ny tena antony anambadindre azy ka tsy zay dia tokony conscientisena ihany izy sao dia lasa enta mavesatra indray rehefa orina ka hamita teny eo zay ny aloha ny hevitra hoe mais bon on verra ny lehibe ny ankizy dia hita eo zay tena marina de toute façon izy resaka antsika blady dia aloha dia 8 heures aloha zay zavatra teneniny eo en tout cas merci pour l'information aloha fa dia za tsy maharaka zay ihany maneno sy zanakafa ihany mamo ok ary amilady zany tenenindry izy ok zay tantara kely zay nentinay mivady akatsika saina ho anareo tanora anambady na ho antsika ray aman-dreny zay manana zanaka anambady anorina tokantrano ka malona zay no afatra tena ampitaina reto mpanaraka ny pejy reto indrindra efa ny tanora hiditra amin'izany tokantrano zany ny afatra dia satria ray aman-dreny no nakana lesona teo tsy sanatria manao tsinitsinina atsika ray aman-dreny indray masitsika mametraka le hoe makatahaka anay ray aman-dreny zahay anay zareo fa dia mampolo-taona ny vadiana zay zao efa polo taona tsy misy misaraka zany oui satria zay no paraître asehoantsika amin'ny olona fa be dia be koa ny amin'ireny olona zay lazana tsy misaraka ireny fiarahamonina sisa ny ainaneo sy fanomezana ohatran'izany hoe image ny fianakaviana dia zay kanefa be dia be ny fampitarana koa aty aminay aty ohatra ao anatin'ny dinika pastoraly hoe
dia henatry ny fiarahamonina sisa no ijanonako ao pastera fa raha za ihany tsy mahita fifaliana ntsony ao fifaliana mihitsy fa tsy hoe itsony tao amin'ilay fanambadiana satria arak'izay ilay teneny teo zao hoe nafeny fepetra takiany fiarahamonina tsy nitakiany fiarahamonina tsy nitakiany ray aman-dreny fa ianareo roa kely noho zany dia ifolako be deaibe ity hoe tsy ny fiainany ray aman-dreny no filamatra na dia tia atsika ary ny ray aman-dreny za tsy mandana zany mihitsiny ny afatra faharoa atsika tanora dia apetrako mazava tsara ny zavatra rehetra hoe tsy midika koa reto hoe dia le premier venu dia tonga dia vadio tsy an'le izy ary aza mirotoroto koa amin'le hoe satria nao lany anjara sanatrian'izany fa misy olona mety efa tia amitaona fa tsy haiko efapolo taona ty mihoatra aza no vao tena tonga mitandrifiny izay tia azy tokoa de façon inconditionnelle indéfectible io masiny tena important satria imagine hoe sara amin'ilay kan'le teo zao hoe olona mahavita azy karaha tia ary mialatsiny ataoko hoe mahatsindry ambony noho izay ny hafa indray ao anatin'ilay tokantrano dia andeha ve ianao satria izay no manomeny voninahitra ny fianakaviana dia andreo misy fianakaviana manaiky an'izany satria ny azy ny voninahitra ilay fianakaviana no ambony no lay fahasambaran'izy roa kely ka dia manana fahasahiana tsy teny hoe manohitra fa mijery ny fitiavana aloha ny fitiavana ny soratra masina manarina fotoana maro ny fitiavana mahazaka ny zavatra rehetra fitiavana mandefitra ny zavatra rehetra fitiavana no ahafahanao miaina aloha ary ity ny zavatra ngezabe ny fitiavana no moteur hoentinareo mihary misy olona tena mahay mitady vola fa tsy ny fitiavana dia aveo samy mandeha amin'ny alena rehefa aveo zay ny ngamba no afatra tsotsotra ho antsika sady ray aman-dreny sy ny zanaka tamin'izay amin'ny alalan'ilay tantara tsotsotra kely zay dia mirahasotsika rehetrarehetra dia manome fotoana antsika indray raha bitso beno matopoko rahasoatoko